Zuna Fresh in Madagascar. Zuna Fresh. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Zuna Fresh. Zuna Fresh. Zuna Fresh. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Zuna Fresh na Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Zuna Fresh zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana Zuna Fresh. Miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Mbola faly tafaona amintsika menakavy isan'ny tokantrano na iza misy anao amin'izao fotoana izao. Ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur David Rakotonandrasana no mizara aminao ny afatra mivantana amin'ny alalan'izao onjapeo sy izao fahitalavitra izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy ary fitahin'Andriamanitra ny ameno sy andrakotra ny fiainanao. Eto dia miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka na eto Madagasikara na ampitan-dranomasina tononoko anao ny fiarovan'Andriamanitra ny fandresena avy amin'ny Jesosy Kristy indrindra ny fahaelavelona sy fahasalamana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsodrano ihany koa ho anao izay marary ny tompony anomenao fahasalamana. Ho anao izay manana olana Andriamanitra ny anomenao vahaolana lehibe. Amin'ity minitra sy segondra iresantsika ity dia fantatsika tsara angamba ny vaovao manerana tany makasika ny aretina coronavirus. Fa izany zavatra izany dia tsy natao ampatahotra antsika kristianina fa tokony ampitombo ny finoana ao anatintsika satria ny zavatra sarotra no ilana finoana. Ny zavatra mora tsy ilana finoana. Ny zavatra tsotsotra tsy ilana finoana fa ny zavatra sarotra no ilana finoana. Fotoana zao ilana ny finoanao zay mandre anahy eto androany. Ka zay indrindra no mba anomezako lohahevitra ho anao androany hoe ireo zavatra tsy maintsy mitranga amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Ireo zavatra tsy maintsy mitranga amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Fa raha tsy mampananao dia mba hivavakantsika anondrika ny lohantsika sady ametraka amin'ny fotoana ao am-pelantagnan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka amin'izao fotoana izao manonona ny fiadanan'ny tompo, manonona fandresena, manonona fiainana, manonona fitsarana. Indrindra tompo le fahagagana avy any an-danitra ikorina amin'ny isambatan'olona. Fa namasinao kasio reto mpanomponao zay manaraka mivantana an'izao fandarana izao na amin'ny YouTube, na amin'ny Facebook, na izanaiza toerana misy azy, na any amin'ny televiziona. Enao mihitsy anie Jehovahandriamanitra hikasika ny fiainany, anova azy indrindra fa mba tonga ny teny sy ny afatra aniry sy lentika eo anatin'ny fony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra ho izato aminao teo dia hoe ireo zavatra tsy maintsy mitranga amin'ny fiainantsika. Misy zavatra zany revana zay tsy maintsy mitranga. Ijery andiny soratra masintsika ao amin'ny filazantsara ny Matthieu 5:20 dia ny andiny 1:20. Matthieu 16:21. Ozy ny Baiboly hoe hatramin'izany no vao natorony Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerosalema izy ka ampijaliany loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorandalàna dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Hatramin'izany vao natorony Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy, jereo tsara, fa tsy maintsy hankany Jerosalema izy ampijaliany loholona sy ny mpisorona, mpanorandalàna dia avy eo ny tsy maintsy ho vonoina ary tsy maintsy hatsangana amin'ny andro fahatelo. Rehefa misy zavatra betabe ao amin'Andriamanitra manko ravana, rehefa manara-dia n'Andriamanitra ianao, misy zavatra apetrany. Ohatra anao zao mamaky any amin'ny bokin'ny Deutéronomia 28 hoe raha miaino tsara. Amin'ny Isaia 1:19 dia hoe raha miaino sy mankatoa. Misy zany le hoe raha, fa misy kosa le hoe tokony. Ary misy koa ny anankiray hoe tsy maintsy. Ao amin'ny fanaranan'Andriamanitra misy zavatra sahala amin'izany. Misy zavatra ny tsy maintsy. Na iodika vianao na iodika vanana, le izy efa tsy maintsy. Ka izao zavatra lalovantsika zao dia efa misy faminanina betabe tao anaty Baiboly ny amin'ny hoe tsy maintsy ho avy ny andro mahaory. Zao le andro mahaory.
ka mila fantanao zany mba hahafahanao mijoro tsara mba tsy raviravitanana nenao amin'ny anaran'i Jesosy. Ao marka 8:31 marka 7:30 de milaza ny teny soratra masina manao hoe de nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy. Le zanak'olona resahana eto Jesosy. Donc zany na Jesosy ara tsy afaka niala le hoe tsy maintsy. Ka amin'ny fiainanao na zanak'Andriamanitra ianao na be osotra be karakory ianao mety tsy haresy ohatry le osotra tamin'i Jesosy. Fa Jesosy hono dia tsy maintsy, ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy, ho lavy ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanao ara-dalàna de ho vonona rehefa afaka telona de tsy maintsy hitsangana indray izy. Rehefa miverimberina foana le hoe tsy maintsy. Miverina foana izy eto. Na i Jesosy zany tsy maintsy nandalo an'le tsy maintsy. De ndana koa vakio tsara fa nisy tovovavy maro be tamin'ny andron'ny Maria, fa i Maria izay fofombadin'i Josefa no tsy maintsy natao renin'i Jesosy. Eritrereto kely nge zany nisy viavy maro be, nisy karazana mademoiselle, misy viavy mitovo, misy le tsy manambady tao, ary ao no mety hoe misy mitady vady mihitsy. Fa tsy neken'Andriamanitra atao ho renin'i Jesosy fa i Maria izay fofombady, zay efa vita dia fotaka, agnano fiancé tavela, mariage tsy ho ela, izy ndray no nomena agnarana fa ho renin'i Jesosy. Tsy maintsy Maria ny reniny. Tsy maintsy koa tandraona omby, tambalana omby izy niteraka, tany an-tranombo izy ny Baiboly. Tsy maintsy tany an-tranombo, nefa zareo mba mety mba nisy vola ihany. Nisy zavatra ihany mba afahany zareo mety mananao. Ka ny mpanaradian'Andriamanitra riavana de tsy maintsy mandalo ny tsy maintsy n'Andriamanitra, na tianao na tsy tianao. Tsy miankina amin'ny hoe matanjaka ianao, tsy miankina amin'le hoe manambola ianao na manana moyen, tsy miankina amin'le hoe nianatra be, fa rehefa tonga le teboka hoe tsy maintsy andalovanao io, de zay le izy. Sahala amin'izy azaveko anao zany, tsy maintsy mariny reniny, tsy maintsy tambalana omby, marona tragno manjary tirahana, niaritra tena omby tagny ndraiky zareo, sy ny sisa, raha magnanjany tsy moramora. Ka Andriamanitra rehefa te hanandratra anao, de ampandaloviny zavatra tsy maintsy ianao. Ary rehefa hitany fiainanao izy, de tsy maintsy ampandaloviny zavatra ianao. Amin'ny fotoana nefa, takatrao, fa misy ny tsy maintsy n'Andriamanitra, manomboka eo ny antsoina hoe fahamatorana ara-panahy. Raha mbola tsy tonga saina ianao zany amina ka anankiray hoe ty le zavatra tsy maintsy andalovako, de tsy mbola azo lazaigna ianao hoe matotra ara-panahy. Fa raha manomboka tonga am'le teboka ianao mahatsapa, mahalala, resy lahatra hoe ty le zavatra tsy maintsy lalovako, hiakatra zay ny level anao amin'ny tontolo ara-panahy. Misy karazana zavatra betabe zany riavagna rehefa magnaraka ny tompo. Ny zavatra voalohany tsy maintsy andalovanao de le hoe tsy maintsy volavolaina. Volavolain'Andriamanitra anao, amboarigny tarafonao mandroadroatra io, anao mora vignitra io, anao tsy mahalefidraha io, anao tsy mino zagnahary, ampandalovana regny tsy maintsy volavolaina. Amin'ny toe-tsainao, amin'ny toe-ponao, amin'ny toe-panahinao volavolaina. De agnatiny koa anao tsy maintsy ho diovin'Andriamanitra. Misy fotoagna anao tena diovina, ampandalovana raha zay mahatonga andregny olo mandalo zavatra sarotra sy ny sisa. Tsy maintsy tezaina, agnatina fitezana zany misy bedy, misy voakapoka, misy voateny mafy, misy zavatra tsy rariny mahazo anao, zay le fitezana. Tsy maintsy tezaina, inona ny antony mba hitombo ianao. Tsy maintsy testena koa anao, tsapaigny, hoe manakory ny degrenao. Anao zao ny aigle, rehefa manomboka lehibe ny zanany ka irahany andeha hagnemba, testeny. Alefany avy agny ambony ringiringy agny ny zanany de atsipiny. Tsy hoe ho vononany dikan'igny, fa testeny. Hoe mba manakory izy ampiasainy ve ny elany sa tsy vitany mampiasa ny elany. De raha hitany tsy mahavita magnembana, samboriny ndraiky de aheriny ambony agny koa. Ohatran'izay zany le test. Ka io le nampianariko anao teto tamin'ny talata hoe mila mino ny tenin'Andriamanitra ianao fa namafy karakory test lalovanao, tsy maintsy mivoaka pandresy ianao. Ny antony, jerevo tsara tamin'ny Andriamanitra andeha amatsy an'i Elia, de ny testena i Elia hoe atraiza mino venao fa haiko ampiasaina ny zavatra rehetra. Satria goaika no nampiasain'Andriamanitra amelona ny Elia. Ny fisakafona goaika nefa za de hena. Nefa ny tamin'io de hoe ny goaika ozy ny rahako hitondra mofo sy hena ho anao ry Elia. Ny goaika ozintsika tamin'igny jerevantsika tao anaty Baiboly fa agnisan'ny biby tia tegna, tsy mamelon-janaka, tena hoe ratsy fanahy. Nefa dia iregny mihitsy no nampiasain'Andriamanitra hamatsy azy. Tanao tsara fa rehefa hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra, na reo olona zay lazainao fa ratsy fanahy aminao io, ain'Andriamanitra mikasika ny fony io.
amatsy anao raha misy mpanjaka ratsy fagnady tsisy karaha Pharaon fa i Pharaon de lasa fitahina ho anjanak'Israely satria nikasian'Andriamanitra ny fony ho isy zavatra zany am'ty herinandro ty ho isy zavatra am'ty volany ty ho kasian'Andriamanitra zavatra tsy possible amin'olombelona fa ho possible aminao zay manaraka an'ty lalanyty ka zao ny zavatra anankiray atoroko misy fotoana ho zanao tsy maintsy testena hoe atraiza ny fononao sedra zany io ka ny zavatra anankiray tiana tsy maintsy verifiena tsara ny fitiavan'Andriamanitra anao ny antony ampandalovanao zavatra mafy mba tonga anao ifikitra aminy mandrakizay ary zay koa mahatonga ny Baiboly milaza fa tery izy ny lalana mankany amin'ny fiainana be da be nge ny olona rehefa tonga zavatra sarotro salamizao lasa manompo sampy lasa miverina minan-toaka mambo agnarabe sy ny sisa adigno ny le Andriamanitra ary ny tegna grave zao le fotoana tena hoe anehoana ny finoantsika satria ny fiangonana mihidy de ny fonao kosa tokony tsy mihidy ny fononao tokony tsy mihidy fa magnantegna le Andriamanitra zay vavatsika andro manaly de agnatiny koa anao zany tsy maintsy tefena ary matetika rehefa mandalo fanefegna ny zavatra anankiray averina am'lony sady repareny tsy maintsy ampianaragna koa anao zay mahatonga na eo ara ny menace isan-karazany misy virusy agny avelany agny tsy maintsy za mitady moyen ampitako message mba ahafahako mampianatra anao tsy maintsy ampianarana tsy maintsy anarina ianao ary tsy maintsy ahitsy ianao de agnatiny koa tsy maintsy ianao mandalo zavatra zay tsy mahafinaritra anao ozinao pasteur mbô fa grave eky tady dio zany tsy voatery afinaritra anao ny zavatra rehetra fa tsy maintsy mandalo zavatra tsy mahafinaritra tsy maintsy tsaboina ary tsy maintsy hositranina amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mivonona ary tsy maintsy magnatrika sy mandeha amin'ny tsy maintsy n'Andriamanitra isanandro sanandro ohatra zao Joba ozy ny Baiboly de lehilahy marina na hitsy natahotra n'Andriamanitra sady ny fadiny ratsy fa tsy maintsy testen'Andriamanitra izy nisy défi tian'Andriamanitra ho atao de i Joba ny voafidy anaovagna an'le défi tsy mora ry havana be da be ny jugeny Joba na namany ara tamin'ny fotoanandro anao be loatra fahotagnanao Joba zay mahatonga raha jiaby mahazo anao io or nefa tsy zany fa Andriamanitra nisy karazana défi nataony tian'Andriamanitra ampitombona avy roeniny fanagnany Joba de nampahantraina Joba misy zavatra tian'Andriamanitra reglena amin'ny fiainanao de ampandalovagna anao i situation io minotsika raha lasanambavy fa ombadiky zao crise zao ho isy karazana fifoazam-panahy ngeza be hitranga ary ho isy karazana fitahina zay mbola tsy netreretin'olombelona ho avy amin'ny tsirekireky ho isy fivoarana ho isy karazana fandresena tsy takatra resainao inoy zany teniko zany satria ny zavatra anankiray tsy maintsy andalovana nefa ny alagna matetiky io averin'Andriamanitra raha anao zany nasian'Andriamanitra hoe anao viavy anao lehilahy tsy maintsy mandalo an'ity zavatra ty nefa ny alanao le izy igny aveo lasa averin'Andriamanitra ndraiky koa amin'ny fiainanao lasa miverina ndraiky koa ny avantage nefa ry havana rehefa mandalo amin'io tsy maintsy n'Andriamanitra io ianao de mazava ho azy tsy maintsy tonga amin'ny planin'Andriamanitra anao le tegna tian'Andriamanitra tongavagna mihitsy zany no atongavanao zay le hoe volonté parfaite de Dieu volonté parfaite io le tiany atao fa ndraindraitsika mafy loatra le lalambe andianagna de ozinao hoe tsy zakako ty tsy mety amiko ty sy ny sisa de aveo tsy maintsy ambinina koa ianao lasa tahin'Andriamanitra na tiana na tsy tiana tsy maintsy tahina ianao tsy maintsy ambinina mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao satria le tsy maintsy n'Andriamanitra plus an'le tsy maintsy ianao koa zany mila mba mametraka tsy maintsy amin'ny fiainanao fa tsy hoe ianao raiky fo le tsy maintsy n'Andriamanitra plus an'le tsy maintsy ianao de mazava ho azy lasa misy présence de Dieu amin'ny fiainanao satria misy directive avy any an-danitra ka raha te hiditra amin'ny planin'Andriamanitra ianao de apetrao foana ny tsy maintsy amin'ny fiainanao ohatra zao hoe mba apetrao zany salaminao manokana zany mba apetraka anao hoe fiainam-bavaka matotra tsy maintsy manana fiainam-bavaka matotra hoe za tsy maintsy manana fiainam-bavaka matotra ka raha ataonao tsy maintsy mihinan-kanina voky isan'andro de mba apetrao koa hoe manana fiainam-bavaka matotra isan'andro fiainam-bavaka matanjaka de aveo tokony ho feno fanoloran-tegna ho an'i Jesosy ianao isan'andro azonao antoka ve fa an'i Jesosy ianao io tokony ho feno fanoloran-tena ary apetrao zavatra tsy maintsy zany apetrao discipline no fiainanao mihitsy zany de misafidy ianao isan'andro ny tokony atao fa tsy hoe zay mahafinaritra anao ny tokony atao de mibaiko ny tenanao ianao mba handroso ara-panahy ianaro zany mba baikoy ny tenanao mba handroso ara-panahy ro rehefa nagnisan'ny zavatra tena hoe mba agnanarako atsika zanak'Andriamanitra lesona anankiray mba hatoroko anao indrindrandrindra
rehefa manoloana ny zavatra sarotra ohatr'izao zao a le fotoana ilana finoana ny finoana tsy ilaigna amin'ny zavatra kimoramora fa ao anatina zavatra sarotra ary misy zavatra tsy voareglenao aranofo fa possible azonao reglena amin'ny ara-panahy misy zavatra tsy voareglenao amin'ny vavabe fa afaka anampin'Andriamanitra anao zao riavagna le fotoana ilantsika n'Andriamanitra ary tadidio za fa ny Andriamanitra atsika dia Andriamanitra ny zavatra sarotra ny zavatra sarotra dia miantso an'Andriamanitra ataovy anaty saintsika kristiana zany ataovy anaty saintsika zay magnaraka nyty fandaran'ity fa ny zavatra sarotra dia miantso an'Andriamanitra ka ianao zay meno anahy eto ianao zay manaraka nyty fandaran'ity miaraka aminao Andriamanitra mombanao Andriamanitra tsy mamelanao irery izy ary za dia tena anao défi mihitsy ho anao zay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny alalan'izao onjam-peo sy izao fahitalavitra izao ny herin'Andriamanitra ne hikasika ny fiainanao tsofoko rano mba ho hisy hery mahagaga hikasika an'io fonao io atonga ny arabolanao ambiny na eo arany tsy fisiny zavatra rehetra Andriamanitra mavita mamatsy tamin'ny alalan'ny Eli za teo nresako anao tany amboalohany na tsisy moyen ahafahan'ny Eli sakafo ara nampiasa goaika Andriamanitra ary matetika rehefa Andriamanitra miasa dia amin'ireny zavatra lazain'olona fa impossible regny agny izy no miasa ho hitanao am'izay fa ho resinao io impossible io matetika le izy dradradraritsika foana isan-taona hoe mandresy ny impossible fa ao anatin'izao crise zao no ahitany masotsika rehetra ahitany fahavalo fa resinao ny impossible matokian'Andriamanitra lasina bavy ny olona manompo sampy arane raha tadidinao tsara vovokazo atokisan-jareo tapatapaka kazo atokisan-jareo fa atsika managna ny Jesosy fe de mbola isalasala koa aza manaiky resin'izany izy aza manaiky ho kivotsony ianao fa mba andana mitraka hoe mahita fa velona le Andriamanitra zay mpanavotra anao misy Andriamanitra miaraka aminao tsy pokaty ianao fa Jesosy ny safidy ho ao anatinao ary ianao io managna tombam-bidy eo anatren'Andriamanitra enon'Andriamanitra zay teneninao enon'Andriamanitra zay angatanao fa tsy hoe kory rehefa crise de crise koa Andriamanitra non ny olombelona crise fa Andriamanitra mahita vahaolana Andriamanitra mahita solution Andriamanitra mahita zavatra ahafahany manampy anao foana na andro na alina ka eto riava rehefa ao anatina combat sarotra aza mba tia magnambonimbony devoly rehefa ao anatina combat sarotra aza mba tia magnome agnarana problème fa ndana mba mitraka ndana mba considéreo le fahalebiazan'i Jesosy ao anatinao ndana mba omeo valeur an'i Jesosy satria riavana tsy hoe rehefa tonononao imbetsaka ny zavatra ratsy anankiray dia hivadika tsara tsy hoe arakaraka ny fitanisanao faharatsiana zavatra anankiray no atonga an'io tsara tadio fa raha maizina ny toerana anankiray tsy ny famerimberegna hoe maizine no ampahazavana io fa raha hitanao fa maizina io ndana hitondrao fahazavana tsy arakaraka ny amerenanao problème sahira agnerigna an'izany injato amberivo anao tsy mitondra fitahina zany fa ao anatina fasahiragnana ao anatina problème solution ndesy misy amintsika zao hoe tsisy vary an-tragno de zany ndraiky ne zala tsisy vary vosilogno tsy zany no afahany vary ho tonga fa ndana mba mitondra zavatra positif hoe tsy misy io fa ho avy io tsy ho ela ho avy io ny fomba tsy takatry ny saintsika ho avy io satria vela le Andriamanitra zay vavatsika sy ny sisa davatra sala am'zany tsy ny famerimberenanao problème ny tongavana solution fa ny fitondranao solution manoloana problème zany riavagna nantsona hoe vahaolana avy any an-danitra ka rehefa miatrika ady tsy ilaina tsony ny miady rehefa miatrika problème tsy ilaigna tsony mbola mitanisa tsisy variny atsika tsisy menaka tsisy sire fa tokony mifampahery tokony mifanome moral tokony mba mifanome toky tokony mba ampafantaritsika mihitsy ao anatin'ny vanim-potoana sarotra fa velona le Andriamanitra zay vavatsika ampafantaritsika mihitsy ao anatin'ny zavatra sarotra fa manana Andriamanitra ivavahana zasy ianao tsy irery ianao mihaino anahy io raha ohatra ka hitanao fa mafy loatra le ka andalovanao mba ampahirezo ny tegnanao mba manomboa mitraka mba manomboa mifaly mba manomboa resy lahatra fa misy Andriamanitra miaraka olombelona mety mandao anao fa Andriamanitra tsy mandao anao zary lasana bavy de tena miaiky ny fitiavan'Andriamanitra atsika satria rehefa mamaky baiboly de mahita tranga be da be imbetsaka miverimberina misy lehilahy anankiray adala tao anaty baiboly tao tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tany ampasany izy no mipetraka tany ampasany Gadareny nefa jerevo tsara fa na tany ampasana ary izy no nipetraka nandany lera Jesosy nandeha nitady azy tany ampasany
nandany lera jesosy niazakazaka nijery anazy mba imagine olo mahola raha miinteresse any jesosy mainka fa enao misy jery enao milamina enao mba fa mpanompo an'andriamanitra mpagnaradiany jesosy tianao andriamanitra tianao jesosy ka ao anatin'izany ralasanambavy aza magnaritoky anao matoa mbola mahita masoandro anao mandraigny mahita fahazavagna anao a de velona zany andriamanitra zay ivavahanao mahery zay jesosy zay ivavahanao ary mbola misy antenaina ny fiainanao satria ozy ny baiboly hoe zay rehetra mbola agnisan'ny velona ozy de mbola misy antenaina ka mampahery atsika zanaky ziona eto za babanareo mbola mivavaka ao anareo isan'andro eto za babanareo mitsodroano anareo ary tsy magnadigno anareo na de tsy miona ary tsika fa amin'ny alalan'izao afatra zao tsika miona ary zay ny mahatonga ana mikelaina mampianatra mizara fahasoavana mitsodrano ary eto a maraparana ko azy de ivavaka ho anao nininna asany demonia nininna heriny maizina zay magnanelingelina ny fiainanao roatsika amin'ny anaran'ny jesosy zany ny fanahy amin'ny nofo ratsy fanahy ny olana rehetra sy ny problema ny tsifosina fantrana roahina amin'ny anaran'ny jesosy zany mitsodrano anao a mba ho ambinina ny enao ho tahina mihoatra ny enao ary ahitany fahazavan'ny kristy any ny fiainanao minory lasanabavy fa izao teny zareko anao zao misy hery izao teny lazeko anao zao misy fahasoavany misy fandresena ary présent andriamanitra miaraka amin'ny zavatra teneniko ka raiso zany a raha mino ianao ahitany voninahitr'andriamanitra zay ry avagna ny fotoanatsika ho anao zay te hifanerasera ny numéro telefône moa tsy miova izy mandeha amin'ny écran io hoe 034 43 858 15 034 43 858 15 pasteur David tsy magnavakavaka an'izanizy fa na mpivavaka amin'ny zionanao na tsy mpivavaka za mandray telefoninao izy ka misy vavaka tianao atao aza misalasala afaka mandefa SMS anao afaka ihany koa anao manoratra raha hitanao en ligne za amin'ny Facebook jereo le page David Rakotonandrasana amin'ny alalan'ny ziona firaisana afaka mifanerasera foana atsika ary eto mbola mijoro hatrany en tant que homme de Dieu ivavaka ho atsika rehetra satria iraka andriamanitra hitondra famonjena hitondra fanafahana fa zao kosa ry avagna ny zavatra mba averimberiko foana hoe atolory an Jesosy ny fiainanao ao anaty zavatra sarotra karan'izao anao ka mbola tsy hitodika amin'andriamanitra koa mampalahelo mitodia amin'ny Jesosy raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ho anao zay nagnaraka ny fandaran'ity raha sitraka ao indrindra apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka atsika ray masinao avereno zany zavatra teneniko anao ray masinao manatona anao aho miantso ny anaranao miantso ny famonjenao mino anao Jesosy eo fa ianao de Andriamanitra mino a fanamasina fa afaka manampy ahy ianao ao anatin'ny zavatra sarotra mibebaka aho ny amin'ny faharatsiana rehetra zay vitako indrindra ny fahotana zay mbola mamatotra ahy fa faony amin'ny bokyny fahafatesana ny anarako fa soraty any amin'ny bokyny fiainana manomboka androany Jesosy eo manolo tena ho anao aho raiso a Jesosy aho mandrosoa ato anatiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tsofoko rano ny fiainanao ho mpandresy anenao satria ozy ny baiboly zay rehetra nandray azo de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka le vavaka nasaiko naverinao teo zay le vavaka fandraisana an Jesosy rehefa tonga ho anatinao Jesosy mazava ho azy ny fandresenao mazava ho azy ny fiovan'ny fiainanao ho tahina manokana nenao manaraka atsika ny fahasoavana ho hitanao tsara fa ho alefa eto foana ny annonce amin'ny fotoana miverina amin'lohan'ny fotoam-bavaka atsika de annonsegna aminao foana zany mahomby aza tompoko aoka hijoro tsara ho ela velona nenao amin'ny anaran'i Jesosy amen Ziona firaisana Madagasikara manaraka atsika ny fahasoavana be bless ziona firaisana ziona firaisana ziona firaisana toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana ambolo-madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo zoma
fotoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagambo. ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 5 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana 0 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona